Tompoko lahy sy tompoko vavy, manao azafady fa handray fitenenana. Ny azafady mantsy ny tompoko fangatahan-dalana hiteny ary fanomeza amboninahitra atsika rehetra hitenenana. Manao azafady aho tompoko lahy, manao azafady aho tompoko vavy, fa hitondra teny manoloana ny saranga atsika tsiraray avy. Miala tsiny ihany koa fa ny tsino ny tompoko maiva mavesatra ka tsy zaka ny teo aloha, ombako tsy mazaka ihany koa. Esorina ny tsiny satria raha hiteny tsy afa-tsino ny manao tahaka an'ilay be molotra ny soratantely ka herinandro mandina ihany. Esoriko ihany koa ny tsiny fa ny tsino ny mantsy ohatry ny sonjom-bazimba ka raha hoanina mamay mabenangy, hoanina mangatsika makipitaina. Koa esoriko ny tsiny tompoko lahy, esoriko ny tsiny tompoko vavy. Esorina ny tsiny dia ho alefa izy. Esorina ny tsiny satria tokony tsy hoinony eto amintsika satria efa nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka zay rehetra mino an'ilay Jesosy Kristy maty 3 andro sy 3 alina dia mandeha tsisy tsiny. Koa afaka ny tsiny tompoko lahy, afaka ny tsiny tompoko vavy. Tehaka mafy be tsika man'Andriamanitra. Ny faharoa manarakarak'izay, izay ny lava tsy azo dikanina. Izay ihany koa lalana tsy maintsy nizorana. Fa hiditra amin'ny tena votoaton-dresaka. Fanga hono lan'olo manga ny fiangonana ny tô zatovo lahy vao miana amin'ny teniny mandray micro. Tsy tompoko lahy, tsy lan'olo manga ny fiangonana fa tenerana hony a, mahafatiny koa tenerana ny mpivady. Tenerana ny fiangonana no andraisako ny fitenenana eto. Koa rehefa nierikeerika teo ny ray aman-dren'ny mpiangonana dia ny siny be ho ny tompoko tsy filoloha ary ny CEO tsy mba fitoraka fa ny vatom-pilesy maivana indrindra no natao ikendrena ka mavoza hitiliana azy. Dia ny tenako izay irakiraka eo anivon'ny fiangonana no andraikitro ary fibatabata ihany koa eo anivon'ny fiarahamonina no andray ny fitenenana dia ny tenako izany. Koa raisiko ampanetretena tompoko lahy, raisiko ampanetretena ny fitenenana tompoko vavy. Mamimanitra fety tokoa ankehitriny ny fiangonana ka ao anatin'ny tontaona mety tokoa dia mbola tsy tara. Sao dia malaza tsinanana izany fiangonana lasora izany, rehatra any ampitan-dranomasina, re manerana izao Madagasikara izao. Eny tokoa ny lazan'ny fiangonana. Ary dia tonga eto ny ray aman-dreny lehibe izay mpitarika filompanorona n'izao fiangonana apokalipsy izao. Todika manokana aminareo mivady sy fianakaviana manontolo ny fiangonana ray aman-dreny. Lehibe anareo kanefa tonga nanetry tena ty amin'ity fiangonana kely aty ambanivohitra ity. Raha niakatra avy any ambony, ny tazana avy any ambony aveny a, nidina ny tsotsorika tonga aty amin'ny farany ambany. Porofon'izany ny fanetretena. Fa nidina teto nareo nanetry tena, fa hiala eto nareo a ho asandratr'Andriamanitra any amin'ny ambony indrindra, any amin'ny faratapony indrindra, dia tsy aiza izany fa any amin'ilay Jerosalema vaovao izay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika. Koa tonga eto ianareo mianakavy. Sao dia malaza tsinanana ohatry ny hazo be ravina ihany ny fiangonana lasora. Fa miporofon'ny fiangonana androany. Fa faly izahay a, faly izahay a, ary tena faly izahay a, satria atrehanareo a ray aman-dreny isany a. Ka dia zao porofon'ny fiangonana izany androany. Fa nitondra tsy nantaona vao ny tenina hono ny fiangonana ka nytany amin'ny faram-paosy lalina indrindra tany a nentin'ny fiangonana natolotra ho anareo. Efa herinandro vao heninay hoe ho avy aty nareo a, dia efa samy netanina ny tany anaty tokantrano tany a, efa samy nanomana ny matsiro a sy ny ngoza indrindra
ka hatramin'ny zaza minono a dia nitondro ny anjarany a pirofony zany ray aman-dreny a toloranay a ny solombody akoa ianareo a dia reto ny sampana rehetrarehetra misy eto anivon'ny fiangonana lasora samy mitondra izany fiangonana lasora loholona présidany diakona samartanina tsara fanahy mpitendry mpanetana mpandia tanora bro mpiangonana vondrombavaka dorkasy vondrombavaka dorkasy vondrombavaka tanora kanto-pity alasora karalina kanto-peo alasora samy mitondra zay voatsirambony tanany eto ihany koa vondrombavaka mbola ao famamarana azy ray aman-dreny a dia ny fiangonana ray manontolo a raha avoaka eto ny fonondreo fiangonanareo amin'ny fanatrehanareo eto amin'ity fiangonana ity dia mibitabitaka ohatr'ireny desainy me eraky ty pilipily ty a fa hitehaka mafy be zay voninahitr'Andriamanitra miaraka aminika mafy manao e mafy be manao e sabat Jehovah's pasteur Mayalla mandroso ray aman-dreny lamako 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 avereno e atambaro 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 halleluja makasitraka tompoko lahy makasitraka tompoko vavy efa mitory teny azy amin'ny mamaly